aminareo mandrakariva ny ry-havana ny fahasoavana sy ny fiadanana dia amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anomana ny fo amam-panahintsika isika iaona amin'ny tompo. Mantsika eo am-pelantanana ny salamo 720 ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahavalo. Aorian'izay ny hira efa voalahatra ny andininy rehetra no ataontsika ary aorian'ny vavaka isika vao hipetraka. Hiaraka hitsangana isika. Ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana dia amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ndao isika hiaraka hisaotra sy hideran'Andriamanitra manao hoe miobeo
mivavaka isika. Mipolotra avy ao am-ponay Andriamanitro, voninahitra ho anao Andriamanitra amin'ny avo indrindra, amin'izao ankatoko ny Noely, Krismasy 2022 izao, amin'izao andro faha-efatra mialohan'ny Krismasy izao, misaotra anao zay manome voninahitra anao ary miara-miredona hiram-pifaliana, fiompiana sy fiderana, fankalazana anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, indrindra ianao Jesosy Kristy, lay teny tonga nofo ary monina ao anatinay. Misaotra anao zahay raha tafavory eto amin'ity toerana ity ankehitriny, miara-manome voninahitra anao. Misaotra anao zahay. Apetraka ifeny sy tanteraka aminao Jesosy Kristy ary ny fotoana rehetra izay tanterahanay amin'ny anaranao, ka olona voavela eloka, afaka manompo anao, afaka mijoro vavolombelonao, olona voavela eloka, afaka handray iaina ny sitraponao. Misaotra anao zay no izany rehetra izany, ary ampahery ny tsirairay avy ianao, ampahita fifaliana ny tsirairay avy ianao, ary indrindra izay azonay rehetra ihany koa manome voninahitra anao. Dia raina somem-boninahitra ianao, ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana isika izay andresentsika ny teny sy ny afatry ny soratra masina, kanefa izay anomboantsika izany dia ny fampianarana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Mialohan'ny fampianarana ho an'ny ankizy sy ny tanora, anatanteraka ny anjara irany ny sampana 𝙍𝙤𝙮𝙍𝙮. Aorian'ny fampianarana ny hira fa 770, ny andininy faharoa. Hitsangana ny ankizy sy ny tanora, ny sampana 𝙍𝙤𝙮𝙍𝙮 kosa anatanteraka ny anjara irany.
Dia faly miarahaba ny ankizy sy ny tanora rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Hivavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay amin'ny anjara-potoana omenao ny ankizy sy ny tanora. Manakambara amin'izy ireo mandrakariva ianao, koa ny fanainao masina ny hiasa amin'ny tsirairay avy hatakara ny teny sy ny sitraponao. Fa marina ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavakay. Amen. Petraka ny ankizy sy ny tanora. Mbola mibanjina isika amin'ny lohahevitra manao hoe minoa ny fifaliana ao amin'ny Tompo. Ny tenin'Andriamanitra akantsika fampianarana an'io dia izay hitantsika ao amin'ny Isaia. Isaia 12 ny andininy 2. Isaia 12 ny andininy 2. Hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Indro Andriamanitra no famonjena, dia atoky aho fa tsy mba hatahotra, fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako, fa efa famonjena izy. Amen. Tantara kely iray izy no isintomantsika lesona amin'ity soratra masina ity, ka omena ny lohateny hoe fanoloran-tena hafakely. Fanoloran-tena hafakely. I 𝙍𝙤𝙮 izy dia ankizy mazoto mivavaka sy mianatra sekoly alahady tsy tapaka mihitsy. Indray andro izy avy tany am-piangonana i 𝙍𝙮 dia niantso any neny. Neny ahoana anaka hoy ny reniny? Manomboka amin'ny alahady izao hony ny voka-dehibe ny sekoly alahady, dia ity ny valopy anjarantsika amin'izany. Hoy ny reniny, tsara kosa izany nefa inona no ataontsika amin'izany anaka? Hoy 𝙍𝙮, raha manana vokatra toy ny anana, sosety, mangahazo, vomanga sy ny sisa neny dia mety daholo hony fa raha tsy manana kosa ireo zavatra ireo isika dia atao vola ho solom-bokatra. Namaly ny reniny hoe isika anaka tsy mba manana izany zavatra rehetra tany sainao izany. Ny orany ity tsy avy, fa maty avokoa izay nambolena rehetra. Hoy 𝙍𝙮, raha tsy misy dia aoka ary ny roneny vola no ataontsika. Hoy ny reniny hoe aiza ary izay vola ataontsika eo e? Ny vary izao efa lafo be, ny hoanitsika dia efa tsy misy, ny ekolazonao mbola tsy voaloa. Izao koa tsy afaka manasa lamban'olona fa ny rano aza ritra dia ahoana no atao? Nalahelo 𝙍𝙮 ary niteny tamin'ny reniny hoe ny vavaka ihany neny no fanafodin'izany koa marina izany. Hoy ny reniny, ary andao ary isika hivavaka dia nivavaka teo izy mianaka. Tonga ny alahady, lasa 𝙍𝙮 namonjy nianatra sekoly alahady ary navitrika ery sy nitondra ny baiboly sy ny firana ary ny rakitra kely. Gaga nefa izy rehefa tonga teny amin'ny fiangonana, indreo ny ankizy namany samy milahatra manolotra vokatra eo an-tokotany, ary nanangona izany vokatra izany ny dekona ka nataony tao anaty sobika. Nalahelo sady nitomany 𝙍𝙮 kely fa tsy mba nanaka tolotra. Ny reniny koa tany an-trano nandohalika ny vavaka hoe Andriamanitra, iny 𝙍𝙮 kely zanako, lasa ny am-piangonana, jereo amin'indra fonao fa tsy manana vokatra ho anao noho ny fantranay. Amen. I 𝙍𝙮 kely kosa nahita ilay sobika betsaka teo mandritra, mibika ho garaba, ary lasa izy niteny tamin'ilay dekona hoe azafady tompoko, aleo hiditra ato anatin'ity garaba ity dia batao, fa tsy mba manana vokatra, fa ny tenako mihitsy no atolotro ho an'ny Tompo ho atao vokatra. Sady niditra mipetraka tao anaty sobika izy. Gaga ilay dekona nahita azy sady nangoraka mafy, ary niteny tamin'ny 𝙍𝙮 hoe ity misy vola omeko anao mba ataonao anaty valopy ary.
rehefa mirava ise dia androso dia andraso aho fa ifampiresaka isika. Dia toy izany ndrakizy tanora no tantara be makely isika koa afaka andro vitsivitsy rakizy hiatrika ny krismasy. Aza atao sakana ho anao ny tsy fananana kiraro vaovao na akanjo vaovao ary ny sakafo mafilotra sy jiro miretirety sy eroa fa seho ivelany ihany ireny. Fatoloro ny tompo ny fonao sy ny tenanao madio sy tsy misy pentipentina ka omen'ny tompo ho fanatitra velona masina ankasitrahan'i Jesosy. Amen. Dia ho voninahitra ny man'Andriamanitra irery ihany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe: indro Andriamanitra ny famonjena dia hatoky aho fa tsy mba hatahotra, fa Jehovah tompo no heriko sy fiderako, fa efa famonjena izy. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Vavaka isika ry havana, ry Andriamanitra ray janaka ary fanahy masino, misotranao zahay no nanomezanao zao fotoana izao andrenesana sy ianona ny teninao. Ko mangataka aminao ary zay tompo, tendreo molotry ireo mpanomponao zay hamaky ny teninao mba tsisy oatra na ho latsaka zay ho resahany. Ary tendreo ihany koa ny vava amin'ny mpanomponao zay tondra ny hafatra ao anay, tsy tena amin'ny fahalalany na amin'ny fahaizana izy, fa hiteny kosa avy amin'ny alalan'ny fanendrenao amin'ny vavany. Izay zay tonga eto tompo dia mangataka amin'ny fanahy masinao izay mba hibisika aminay tsirairay avy, ka tsy tony zay nidiranay teto no ivoanay eto rehefa avy mandray ny teninao izahay, fa hatanjaka sy hahery ara-panahy izahay. Dia amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Isaia 2:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Isaia 2:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary teny ianao amin'izany andro izany hoe: hideranao aho, Jehovah, fa na dia tezitra tamiko aza ianao, dia afaka ny fahatezeranao ka nampioninahy ianao. Indro Andriamanitra ny famonjena, dia atoky aho fa tsy mba hatahotra, fa Jehovah tompo no heriko sy fiderako, efa famonjena izy. Ko amin'ny fifaliana no atsakanareo amin'ny rano, amin'ny loharanom-pamonjena. Ary teny ianao amin'izany andro izany ka hanao hoe: miderahany Jehovah, miantsony anarany, ampahafantarany amin'ny firenena ny asany, ampahatsiarovy fa efa nisandratra ny anarany. Mankalazany Jehovah fa asa lehibe no nataony, ary aoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Miantsoa mafy sy mihoby ry mponina Ziona, fa lehibe ao afovoanao ny ray masin'ny Israely. Amen. Lioka 2:1 andininy 7:50 ka hatramin'ny 9:40. Lioka 2:1 andininy 7:50 ka hatramin'ny 9:40. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny andro haveloman'i Elizabeta, dia niteraka zazalahy izy, ary ny niara-monina taminy sy ny havany nandrefa efa noalehibezin'ny tompo ny famindrapony taminy, dia niara-ny faly taminy ireo. Ary tamin'ny andro fahavalo dia tonga morany zaza izy, ka efa saika ataony hoe Zakaria, araka ny anaran-drainy ny anarany. Fa reny namalika nanao hoe tsy izany, fa atao hoe Jaona izy. Fa hoy izy ireo taminy:
tsy misy na dia ray akory aza amin'ny havanao izay manana izany anarana izany. Ary nanao baiky ny mona tamin'ny rainy izy ireo izay tokony ho tiany atao anarany. Ary nangataka fafana izy ka nanoratra hoe Jaona no anarany. Dia gaga avokoa izy rehetra, ary dia nisokatra niaraka tamin'izay ny vavany ka afaka niteny ny lelany. Dia niteny izy ka nideran'Andriamanitra. Dia raiky tahotra izay rehetra niara-monina taminy, ary niely tamin'ny tany avoan'ny Jodia rehetra nilaza ny rehetra izany. Ary izay rehetra nandre dia nandatsaka izany tampony ka nanao hoe ho zaza hanao ahoana ry io, fa ny tanan'ny Tompo nomba azy. Amen. Tesalonianina voalohany toko 7 andininy 9 ka hatramin'ny 17. Tesalonianina voalohany toko 7 ny andininy 9 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha vao tonga aty aminay ankehitriny Timoty avy taty aminareo ka nilaza teny soa taminay ny amin'ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fahatsiarovanareo tsara anay mandrakariva, ka maniry ahita anay indrindra ianareo tahaka anay aminareo koa. Noho izany rahalahy dia nampionina anay teo amin'ny fahaterenay sy ny fahorianay rehetra ny finoanareo. Fa ankehitriny velona izahay raha tomoetra tsara ao amin'ny Tompo ianareo. Fa manahoana no saotra azonay avaly an'Andriamanitra ny aminareo noho ny fifaliana rehetra izay hifalianay noho ny aminareo eo anatrehan'Andriamanitray, amin'ny fangatahanay fatratra andro aman'alina ahita ny tavanareo sy ahatateraka ny tsy ampy amin'ny finoanareo. Ary Andriamanitra raintsika ne sy Jesosy Tompontsika anitsy ny lalanay ho aty aminareo. Ary ny Tompo ane ampitombo sy ampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra. Dia tahaka anay aminareo koa mba ampiorina ny fonareo tsy anantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy Tompontsika mba amin'ny masiny rehetra. Amen. Ray masino. Miaraka hitsangana isika iredona ny hira fa 4:7 ny andininy 2 sy ny andininy 3.
ho aminareo mandrakariva ny ry-havana ny fahasoavana sy ny fiadanana fi amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra mahatratra izao alahady faha-efatra amin'ny advento izao. Alahady mialoha indrindra ny krismasy na noely na fahatserovana ny nahaterahan Jesosy Kristy tompo. Mbola hibanjinantsika ihany koa ny lohahevitra hoe minoa ny fifaliana ao amin'ny tompo. Minoa ny fifaliana ao amin'ny tompo. Mifaomafao be da be eo amin'ny fiainantsika ry-havana. Ny ankaratsiana, ny ankafaliana. Ao anatin'ny vanim-potoana iainantsika be dia be ny aretina. Maina ny tany. Tsisy ny hohanina. Miakatra ny vidim-piainana. Toa miteraka sy mahatonga fakiviana. Toa mahatonga fisalasalana. Ary betsaka ny marary ankehitriny noho izany fieritreretana sy fisaintsainana, izany olana marobe izany. Ao anatin'izany indrindra ry-havana no hitoma ny tenin'Andriamanitra asianao. Hibanjinantsika ny lohahevitra hoe minoa ny fifaliana ao amin'ny tompo. Minoa ny fifaliana ao amin'ny tompo. Hafatra telo ry-havana izay ambara amin'ity andro ity. Ny hafatra voalohany, manome fifaliana manokana ny mpino Jesosy Kristy. Manome fifaliana manokana ny mpino Jesosy Kristy. Inona ny hafatra voalohany? Ny hafatra faharoa, mampanjaka ny fifaliana ao am-pino Jesosy Kristy. Mampanjaka ny fifaliana ao am-pino Jesosy Kristy. Inona ny hafatra faharoa? Inona ny hafatra voalohany? Inona ny hafatra faharoa? Ny hafatra fahatelo, mampitoetra ny fifaliana ao am-pino Jesosy Kristy. Mampitoetra ny fifaliana ao am-pino Jesosy Kristy. Inona ny hafatra fahatelo? Inona ny hafatra voalohany? Inona ny hafatra faharoa? Ary inona ny hafatra fahatelo? Inona zany zao ny hafatra voalohany ho tonontsika? Manome fifaliana manokana ny mpino Jesosy Kristy. Raha mamaky sy mijery ny lioka toko voalohany, ny 7:50 ka hatramin'ny 9:90 tsika, dia misy tantara ao. Fahaterahana izany ao? Jaona. Iza ny anaran'ny ray aman-drenin'ny Jaona? Zakaria sy Elisabeta. Teraka soamatsara Jaona. Ny reniny, mbola tanora sa efa antitra no niteraka azy? Efa antitra. Ary fantatra tsara fa noho ny tsy finoana. Dia rehefa nitenenana Zakaria sy Elisabeta, dia toa tsy nino Zakaria, dia nanjarana ninona izy? Mona. Rehefa mona Zakaria, dia mona tena izy. Kanefa, rehefa teraka Jaona, dia tsy maintsy omena anarana ny zaza. Teo amin'ny jiosy, dia rehefa manome anarana ny zaza, dia tsy maintsy anarana avy ao amin'ny fianakaviana na ny anaran'ny rainy ihany no atao anaran'ny zaza. Anarana avy ao amin'ny fianakaviana. Rehefa nyteny iza no atao anaran'ny zaza, dia hoy Elisabeta hoe Jaona. Dia hoy ny 9:90 hoe tsy misy na dia iray akory azy amin'ny havanao izay manana izany anarana izany. Izany hoe fa maninona ianao manao an'izany anarana izany? Sao dia mba hevitra Elisabeta rery izany. Dia rehefa nanontaniana Zakaria rainy Jaona
hoe iza ny atao anarany zaza? Maninona moa Zakaria? Mona. Dia inona nataony Zakaria? Nanoratra izy. Dia nataony tao dia ny hoe Jaona no anarany. Dia voalaza ny soratra masina eto fa rehefa nanambara Zakaria fa Jaona no atao anarany zaza, dia hoy ny soratra masina no hoe nisokatra niaraka tamin'izay ny vavany ka afaka niteny ny lelany, dia niteny izy inona nataony voalohany? Nideran'Andriamanitra. Lioka toko voalohany ny 4:7. Taream-piandohana rehefa nitenenana Zakaria Elizabeta fa hiteraka izy ireo, dia tsy nino an'izany Zakaria ary nanomboka teo ilay tsy afaka niteny. Kanefa kosa rehefa nandeha ny fotoana ka fantatra fa nitoejaza Elizabeta, dia nambara tamin'izany fotoana izany hoe olona anjely aza matahotra ry Zakaria fa efa noenona ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao ary Jaona no ataonao anarany. Lioka toko voalohany ny 7:7. Ilay tsy finoana atao amin'ny Zakaria nanjary finoana, ka rehefa nitenenina hoe Jaona ny atao anarany io zaza io, dia iza ny nataony anarany zaza? Ary teo anatrehan'izay finoany Zakaria izay, inona moa ilay loha hevitrintsika? Manome inona moa ny tompo? Manome fifaliana manokana ny mpino Jesosy Kristy, manome fifaliana manokana ny mpino ny tompo. Sady teraka Jaona nivaky ny lelan'ny Zakaria, afaka niteny izy, ilay mona nanjary ny teny, fifaliana izany, tena fifaliana rososiny. Ary rehefa vaky ny lelany, afaka niteny izy, dia inona nataony voalohany? Nideran'Andriamanitra, nisaotra an'Andriamanitra. Ry havana, mipetraka ny fanontaniana amiko sy aminao anio. Mahatsiaro ve izao sy anao fa manome fifaliana manokana ao antsika ny tompo, ao anatin'izay heverintsika ho impossible, ho tsy mety tanteraka mihitsy, tahaka ny hoe Elizabeta efa vavy antitra nefa naninona? Teraka. I Zakaria mona nefa noho ny finoana nanjary naninona? Teny. Fifaliana rososiny. Ary rehefa nandray ny fitahiana izy, dia fiderana no ny lokon'ny vavany voalohany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, mitaona sy mitarika sy anao Jesosy Kristy anio, fa na dia ao anatin'izay heverintsika ho sarotra tsy misy, toa olana sarobahana aza, dia manome antsika ny fiadanana, ny fifaliana manokana Jesosy Kristy. Izay andrasana amiko sy aminao izany dia ny fahatokiana feno, ny finoana feno an Jesosy Kristy. Ina moa ny afatra faharoa? Mampanjaka fifaliana ao am-piny Jesosy Kristy. Tsy hoe manome fifaliana antsika fotsiny izy, fa maninona mihitsy? Mampanjaka ilay fifaliana ao amintsika. Manome toerana ny fifaliana ao amintsika. Manao zava-dehibe ny fifaliana ao amintsika. Jereo ny Isaia 12:20 hoe ny 1 ka hatramin'ny 9. Io Isaia io dia teny nampitainy mpaminany mialoha ny fahababoana. Vahoaka Israely andeha ho babo, andeha ho andevozina, andeha ho zana.
no itenenana eto. Inona ny teny nampitaina aminy? Teny fampanantenana, teny fampaherezana, teny fameza-toky no nampitaina sy ny zaraina taminy, ary teny mitarika azy ireo idera sy hanome voninahitra n'Andriamanitra. Zara ve efa ho babo, zara ve efa andeha ho ampahoriana, zara ve efa andeha ho ampijaliana? Dia mbola hoe miterana Andriamanitra, miobiana Andriamanitra, mankalazana Andriamanitra. Kanefa kosa ilay Isaia 20 izay teny fampanantenana ho isika dia mampahatsiaro mitaona antsika fa mampanjaka ny fiadanana, ny fifaliana ao amin'ny zavaboary Andriamanitra. Eo amin'ny andininy 9 dia hoy ny voalaza hoe ko amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Ko amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Inona izao ny olona natrehantsika? Rano, orana. Maninona ny tany? Rehefa tsy misy ranon'orana, tsisy rano dia maninona ny vokatra? Maina. Maina. Tsy mba maintso ahatra tsika izao maina ahatra tsika izao. Ao anatin'izany indrindra nefa no itoman'ny tenin'Andriamanitra ny hoe ko amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Aiza ilay loharanom-pamonjena? Ao amin'ny Jesosy Kristy. Inona ilay tiana ho tenenina? Tiana ho tenenina dia tsotra. Na mainahitra ary tsika ankehitriny, na maina ary ny tany ankehitriny, dia taomina isika hatsaka, hanovo rano ao amin'izy, ao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy menimenina zany, na monimonina zany, na kivikivy zany. Zao hoe zany zao mbola tsy manetsa ihany, zao hoe zany zao mbola tsy zao ihany. Taomina zany tsika ho aiza? Ho ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary mbola io Isaia 20 io ihany, tsy hoe fifaliana eo amin'ny zavaboary ihany, ka rano ny resana dia mandehana matsaka any amin'ny loharanom-pamonjena, fa manome fifaliana ho an'ny olony tsirairay koa Andriamanitra. Manome fifaliana ho an'iza hoy ny Andriamanitra? Hoy ny andininy 1 hoe fa na dia tezitra tamiko aza ianao dia afaka ny fahatezeranao ka mampionahy ianao. Na dia tezitra tamiko aza ianao dia afaka ny fahatezeranao ka mampionahy ianao. Inona mifanohitra amin'ny tezitra? Na dia tezitra aza Andriamanitra, fa maninona ny tezitra amintsika Andriamanitra? Mpanototsika. Maninona ny tezitra amintsika Andriamanitra? Manao ny zavatra tsy araka ny sitrapony sika. Ka na dia tezitra amintsika ary Andriamanitra dia afaka ny fahatezeranao ka mampionahy ianao. Na dia manao zavatra mahatezitra an'Andriamanitra aza isika, dia mampitohy antsika mandrakariva Andriamanitra, mamela heloka atsika Andriamanitra. Ary izay ilay fifaliana, fa raha Andriamanitra no mitazona alahelo sy hatezerana amintsika, sahirantsika. Tsy hoe fifaliana ao amin'ny zavaboary ihany, tsy hoe fifaliana ao amin'ny olona tsirairay ihany, fa fifaliana ihany koa amin'ny firenena. Inona hoy ny nomen'Andriamanitra? Inona hoy ny nomen'Andriamanitra? Fifaliana ho an'ny firenena. Hoy ny andininy 4 sy 5, hampahafantaro any amin'ny firenena ny asany, hampahatserovy fa efa misandratra ny anarany,
fa asa lehibe ny nataony ary aoko ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Tsy ny zavaboary ihany no hampanjakan'Andriamanitra ny fifaliana, tsy ny olona tsirairay ihany no hampanjakan'Andriamanitra ny fifaliana, fa ny firenena mihitsy ny asa mahagaga ataon'Andriamanitra amin'ny firenena. Mamperitreritra ry havana, inona zao ny aretina misy? Coronavirus. Fa tena mamperitreritra, tany manino Madagasikara? Tany mahantry Madagasikara. Nefa jereo ny isan'ny maty miohatra amin'ny any ampitan-dranomasina izay ambara ho tany manan-karena. Izany akory tsy midika hoe maivana ny maty eto amintsika, tsy izay ny tiana ho tenenina. Fa raha ny zava-misy ilay fahantrana sy ny olana samihafa dia tsika ny tokony ho ripadripaka. Nefa te ampiseho ango sy te ampiseho aminao mihitsy Andriamanitra ny hoe mampanjaka ny fifaliana ao amin'ny firenentsika Andriamanitra. Hampafantaro amin'ny firenena ny asany, hampatsiaro fa efa misandratra ny anarany, fa asa lehibe ny nataony ary aoko ho fantatra ny amin'ny tany rehetra izany. Mampanjaka ny fifaliana atao amin'ny firenentsika Jesosy Kristy. Raha mitenitsika hoe fifaliana dia te hiteny ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Isaia ny amin'ny atao hoe fandriam-pahalemana. Dia ampatsiarovana mandrakariva fa ao anaty soratra masina tsy misy teny hoe fandriam-pahalemana, fa ny teny ampiasainy dia ny teny hoe fiadanana. Ary io fiadanana io dia ambara amin'ny Isaia 1:1-9 ka hatramin'ny 9:9. Ilay andiny soratra masina haitsika mialoha amin'ny perikôpantsika anio. Isaia 1:1-9 ka hatramin'ny 9:9. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny ambody hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny omby kely mifa iray toerana, ary ny zazakely no hiroaka azy, ary ny omby vavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hina amin'ny lolo tahaka ny omby, ny zaza minono hilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsahanono haninjitra ny tanany eo amin'ny lavaky ny menarana. Amen. Tsy ampiny hoe manome fifaliana sy fiadanana ao antsika ny Tompo, fa mitona antsika ihany koa ny Tompo ahatsiaro, fa mampanjaka ny fiadanana, ny fifaliana na ny fandriam-pahalemana ao amintsika Jesosy Kristy, ato-patongavany tetỳ amin'izao tontolo izao izany. Tsy ampiny hoe manome fifaliana ny mpino Jesosy Kristy, tsy ampiny hoe mampanjaka ny fifaliana ao amin'ny mpino Jesosy Kristy, fa inona ilay fahatelo? Mampitoetra ny fifaliana ao amin'ny mpino Jesosy Kristy. Mampitoetra ny fifaliana ao amin'ny mpino Jesosy Kristy. Amin'ny Tesalonianina voalohany 4:9 ka hatramin'ny 7:17. Raha miteny hoe mampitoetra ny fifaliana ao amin'ny mpino Jesosy Kristy, dia mampiseho ny fifamatorana eo amin'ny mpitoro ny filazantsara sy ny mpino. Fifamatorana eo amin'iza hono? Mpitoro ny filazantsara sy ny mpino. Kanefa ambonin'ireo dia ny fifamatorana eo amin'ny mpitoro ny filazantsara sy Andriamanitra. Inona ny voalohany? Iza mila mifamatotra voalohany? Mpitoro ny filazantsara sy Jesosy Kristy. Rehefa matotra ny fifandraisan'ny mpitoro ny filazantsara Jesosy Kristy, dia mandeha ho azy ny fifamatoran'ny
mpitory ny filazantsara sy ny mpino. Fa izay ho resahantsika eto dia mampitoetra izany fifaliana izany ao amin'ny mpino Jesosy Kristy. Inona no dikany hoe mitoetra? Miorona, mitoetra maharitra, monina maharitra. Tsy fifaliana mandalo izany ny ao amin'ny mpino, fa fifaliana manao ahoana? Maharitra. Haitsika tsara ilay ary amin'ny Filipianina 4:4. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Hoy izao indray mifalia, fa tsy hoe mifalia indraindray, na hoe mifalia amin'ny fotoana sasany, fa mifalia mandrakariva. Ahoana ny ampitoetra amin'ny fifaliana ao amin'ny mpino? Zavatra telo no ambara atao amin'ny Tesalonianina 1:7, ny 9 ka hatramin'ny 9:17. Ny andraikitry ny mpino dia mampahery ny mpitory ny filazantsara. Inona ny andraikitry ny mpino? Mampahery ny mpitory filazantsara. Hoy ny eto amin'ny 9:7 manao hoe, noho izany ry rahalahy, dia nampionina anay teo amin'ny fahaterenay sy ny fahorianay rehetra ny finoanareo. Ohatra ny mifamadika amin'ny zavatra mahazatra izany. Ny andrasan'ny kristianina dia izao, pastera foana no mampahery. Fa izay ambaran'ny soratra masina eto dia anjaran'ny mpino indray no mampahery, manao izay azony atao, manohana ny mpitory ny filazantsara. Dia toizany izany eo amin'ny 9:7 sy ny 10. Mbola andraikitry ny mpino ihany ao amin'ny fanohanana sy fampahirezana ny mpitory ny filazantsara mba hampitoetra ny fifaliana ao amin'ny mpino, dia ny fahatserovana amin'ny bavaka ny mpitory ny filazantsara. Inona hono ilay faharoa? Hoy ny 9:7 sy 10. Fa manao ahoana ny saotra azonay avaly an'Andriamanitra ny aminareo noho ny fifaliana rehetra izay hifalianay noho ny aminareo natrehan'Andriamanitray. Amin'ny fangatahanay fatratra andro aman'alina, ahita ny tavanareo sy atanteraka ny tsy ampy amin'ny finoanareo. Mifampahatsiaro amin'ny bavaka. Miantoka ny fitoeran'ny fifaliana ao amin'ny mpino izany. Ary izay tena lehibe indrindra, eo ilay andrasan'ny mpino. Dia ny 9:12 sy 13. Ny andraikitry ny mpitory ny filazantsara, tsy hoe nampaherezin'ny mpino izy dia tsaroan'ny mpino amin'ny bavaka na mivavaka ho an'ny mpino, fa mirary soa sy mitsodrano ihany koa ny mpino. Ina mifanohitra amin'ny firarian-tsoa sy ny tsodrano? Fanozonana. Maninona ny olona manozona? Tezitra ny olona dia manozona. Ary rehefa ratsy ny fifandraisana dia manjary mifaninona ny olona? Fanozona, fampirary ratsy. Fa rehefa tsara sy matotra ny fifandraisana dia manjary mifampirary ny soa. Eto amin'ny 9:12 sy 13 dia misy an'ilay tsodrano mahazatra antsika. Ary ny tompo anie, hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, dia tahaka anay aminareo koa, mba hampiorina ny fonareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika, mba masiny rehetra. Ravana malala rehetra ao amin'ny tompo. Raha ambarany hoe mampitoetra amin'ny fifaliana amin'ny mpino Jesosy Kristy, dia misy izay takiana amin'ny mpino, hampahery ny mpitory ny filazantsara, hatsiaro amin'ny bavaka ny mpitory ny filazantsara, kanefa ihany koa izay takiana amin'ny
mpitory ny filazantsara, atsiaro amin'ny bavaka amin'ny mpino, ary hitsodrano ny mpino. Rehefa tsara sy matotra ny fifandraisana eo amin'ny mpitory sy Jesosy Kristy, dia mitoetra amin'ny fifaliana ny mpitory ary mampita sy mizara izany amin'ny mpino. Mahatonga fiadanana, fifaliana, ny fahamatorana ny fifandraisana, ny mpitory ny filazantsara sy Jesosy Kristy, ny mpitory ny filazantsara sy ny mpino, ka mifampahatsiaro sy mifanohana mandrakariva. Tsy atao tsenjery fotsiny hoe zahay mifankaty, tsy atao tsenjery hoe zahay faly, fa iainana ny tenin'Andriamanitra, ivelomana ny tenin'Andriamanitra. Dia tsaroana ry havana, rehefa mifampiarahaba ny olona amin'ny ankapobeny, dia tadidiko tsara ny hoe manao ane, inona ny vaovao e? Dia zatra ny tenintsika hoe fahasoavan'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra. Dia tamin'ny herinandro teo rehefa nahare olona miteny izany sia, fahasoavan'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra, nefa fiangonana ara-tsy idirana. Lasa tsenjery, tena mitoetra ao amin'ilay olona ve ny fifaliana ao amin'ny tompo, ka hanana ny fahatokiana iaonana amin'ny tompo. Rehefa mahatsiaro ny fifaliantsika, dia satria n'inona? Iona foana. Fa rehefa ratsiratsy ny fifandraisana, dia tsy te iona, tsy te hifampiresaka. Ary mampatsiaro antsika izany ry havana, ny famatorantsika fifandraisana amin'Andriamanitra. Manome fifaliana, minono fifaliana omeny Jesosy Kristy. Rehefa tonga atao amin'ny tanàna anankiray ry havana ny misionera anankiray, dia efa ny ao be ny antso eran'ny tanàna, misy misionera tonga hony ao, misy misionera ho tonga hony ao, misokatra hony ny fiangonana amin'ny lahady, amin'ny sivy. Tonga ny amin'ny valo sasany, tonga tao am-piangonana le misionera. Tonga tamin'ny sivy, tsisy olona tao am-piangonana. Raha nareo no teo amin'ny toeran'ny misionera dia inona no nataonareo? Vavaka. Kivy le misionera teo am-piandohana, tena kivy izy. Nen'ny olona rehefa misy hoe misionera tonga izany dia manenona? Mirodorody be. Fa ity zavatra natrehany ity tsy izany. Fa mifanohitra amin'izany, kivy izy. Fa na kivy ary izy dia izao no nataony, mipetraka izy, dia nivavaka izy, nivavaka izy. Afaka 10 minitra, dia nisy tanora anankiroa hitany tonga, petraka teo amin'ny dabilio. Afaka minitra vitsivitsy, nisy ankizy lahy kely anankitelo, malotoloto, avy ny lalao, niazakazaka niditra ny varavarana dia mipetraka. Firy izany ny tao am-piangonana izay? 5 enina mba aminazy. Rehefa nahitan'ireo tanora anankiroa ireo izy ireo ankizy lahy kely ireo, dia nanapa-kevitra izy andeha atomboka amin'ny fampivavahana. Fa mihoatra ny 2 ireo e. Soratra masina manao hoe raha misy 2 na 3 natomboka amin'ny fampivavahana. Tao anaty hira fiderana, haitsika ny liturjia, salamo, hira, vavaka. Tao anatin'ilay hira fiderana, nisy lehilahy lehibe anankiray manjokozoko, tonga dia mipetraka teo ampovoan'ny fiangonana. Efa ao anaty toriteny, ireny nisy tanora anankiroa, lahy sy vavy, niditra ny varavana dia mipetraka ery aoriana indrindra.
rehefa nirava ny fampivavahana dia nisy ny fandaminana noho ny corona moa zany dia be dia be ny fiangonana tsy manao tsony an'ity izao fa talohan'ny corona be dia be ny fiangonana manao hoe rehefa mirava ny fiangonana dia mijoro ary amin'ny varavara ny pastera dia mandray tanana ny olona rehetra mirary soa dia hoy misionera hoe rehefa mirava ny fiangonana dia hijoro ary amin'ny varavarana aho andray tanana anareo irary soa anareo. Joro tary amin'ny varavarana misionera nandray tanana an'ireo olona vitsivitsy fa rehefa nandray tanana an'ireo olona vitsivitsy ireo izy zany ny tao an-tsainy rehefa kivy izy dia hoe za tsy hijanona eto intsony fa za andeha hiverina ody any aminay fa tsisy ilanay eto amin'ity tanàna ity. Rehefa nandray tanana an'ireo olona ireo izy tonga teo amin'ilay olona anankiray dia ozy le olona makasitraka anao fa zay mivady hay mpivady zany le teriariana indrindra tery niady rehefa andalam-pisarahany zay mivady sendra nandalo nahita amin'ny fiangonana ny sokatra dia naninona dia niditra dia nipetraka dia naheno ny tory-teny tsy hisaraka indray izay mivady. Nandray tanana manaraka indray izy lay tovolahy anankiroa tonga voalohany tao am-piangonana ny anankiray tamin'ireo dia tovolahy kivy efa andeha hamono teny andalam-pamonoa teny izy tao anatin'ny fakiviana tanteraka izy no nitomin'ny namany le namany tsy mahafantatra hoe andeha hamono teny izy fa nitomin'ny namany izy hoe ndao tsika ro lahy araka hoaiza ndao fotsiny e dia tonga tao am-piangonana nareny hira nareny vavaka nareny tenin'Andriamanitra naninona indray tsy hamono tena indray izy. Ary ilay lehilahy lehibe anankiray izay mipetraka teo ampovoan'ny trano fiangonana misaotra anao fa za eo efa tsy hitako tsony izay ho ale ny roa anjanako fa laha hiantitra loatra tsy mahavita ninninina tsony tsy afaka mamelona tsony izy fa efa sarotra ny fiainana fa zao manana fanantenana iza zany sisany tsy nandalo teo aminy lakizy-lakely anankitelo malotoloto kely rehefa tonga teo aminy ireo dia ohatra ny ankizy rehetrarehetra ny ankizy rehetrarehetra rehefa mahita vazaha dia ahoana ny ataon'ny ankizy kely misy ny matahotahotra fa misy koa ny faly fandray tanana vazaha dia te ireo ankizy kely ireo aiza ny ray aman-dreninareo zahay tompoko dia efa maty dada sy neny dia nankaty am-piangonana izay fa aty misy fifaliana hira le fifaliana lazainy fa fifaliana atsahatritsika hatreo tapitra raha teo ny olona tao am-piangonana sety tokany nga misionera feny fifaliana izy nideran'Andriamanitra izy fa le izy le efa nanapa-kevitra hoe za andeha hody hiverina any aminay naninona indray nijanona indray ay misy ilana azy ihany rehefa malala rehetra ao amin'ny tompo amin'ity andro ity meloza ankatoko ny noely izao mahatsiaro ve iza mahatsiaro ve ianao fa na dia ao anatin'izay heverinao fahoriana fijaliana olana aza dia manome fifaliana manokana
sy mampanjaka ary mampitoetra izany fifaliana izany eo amintsika Jesosy Kristy tamin'ny fahatongavany dia ty amin'izao tontolo izao. Raha ny soratra masina amin'ny perikopa rehetra tamin'ity andro ity, izay nataon'ny Zakaria, izay nataon'ny mpaminany, dia nahatonga ny hafa hanome voninahitra an'Andriamanitra sy hanompo an'Andriamanitra, dia mipetraka indray ny fanontaniana. Olona tena resy lahatra ve tsika ka ny fihetsitsika sy ny faharesen-dahatritsika dia hahatonga ny hafa hatahotra an'Andriamanitra, hanome voninahitra an'Andriamanitra tahaka an'ireo vahoaka babo fa izay sy ry Zakaria. Dia raha mijery an'ilay Isaia 20 tsika, ny 1 ka hatramin'ny 1 perikopantsika androany, dia jereo manontolo dia avy reny vaky hoe iteranao ao Jehova, miterahany Jehova, mankalazany Jehova, miantso mafy sy miompy. Ho avy aran'ny Krismasy 2024. Handalo toy ny isa-taona ve zany fotoana izany? Nandray fifaliana manokana ve anao ka mampanjaka sy manome toerana izany ary mampitoetra izany ao anatinao, mampitoetra ilay Manuela ao anatinao? Raha eny, inona ny fifaliana azonao zaraina amin'ny mpiarabelona aminao amin'ny Krismasy? Be dia be mila vonjy ry havana, kambody, mpitondra tena, ny marary sy ny sisa. Raha nahita fifaliana ianao na nandray fifaliana, inona no azonao zaraina mba hatonga ireny rehetra ireny ihany koa hideran'Andriamanitra, hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ry havana, na dia misedra zavatsarotra ary sika dia manome fifaliana antsika Jesosy Kristy, ary manome toerana ambony izany fifaliana izany ao anatintsika, ka mampitoetra izany ao amintsika. Taonantsika raha Jesosy Kristy anio hidera sy hanome voninahitra azy. Fanahy masina ny ry havana, hiasa ao anatintsika tsirairay avy, ka azotsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra Tompo sady mpamonjy anay io, tsy takatry ny sainay ny fahalehibeazanao sy ny herinao, tsy takatry ny sainay ny halehiben'ny voninahitrao, kanefa dia manavao famindram-po aminay isan'andro ianao. Noho izany rehetra izany Andriamanitra, no isaoranay anao ankehitriny, ny amin'ny fitiavanao izay mitarika anay ho amin'ny lalan'ny fahamarinana hatrany. Isaoranay anao noho ny amin'ny teninao izay norenesinay tamin'ity anio ity, fa mbola manam-pirofo indray, fa Andriamanitra tsy mahafoy na mahasaraka anay ianao. No porofonao indray maka indray ny fitiavanao, ka anomezanao anay fifaliana manokana, ary ampanjakanao sy ampitoerinao aty anatinay zany fifaliana zany, ho marika fahazanaka ao Andriamanitra izahay. Ankehitriny ary Tompo, indreto ny mpanomponao, satria olona no avaozinao, satria olona no tiavinao manokana, ary satria olona nomenao fifaliana, ka tafahombona aminao, dia afaka manao izao fangatahana izao, afaka manona ny etaetam-ponay sy izay mahatery ampananay ankehitriny. Mangataka izay Andriamanitra, ny hitahinao anay tsirairay avy,
izay mpanomponao hanaiky marina fa misy ny fifaliana ao aminao. Mangataka izahay ho anay kristianina sy ny fiangonana rehetra mba hosaina iray sy vava iray tokoa no iarahanay mankalaza ny anaranao masina. Mangataka famindrampo aminao zahay ho an'ny tompon'andraikitra rehetra eto anivon'ny fiangonanao, eo anivon'ny sampana sy ny fikambanana, ny birao an'ny fiangonana izay tarihan'ny ray aman-dreny mpitandrina. Kanefa tsy eto amin'ny fiangonana ihany, fa manerana ny sahany FJKM dia mivavaka ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra izahay. Ary ankehitriny izay dia mivavaka manokana ho an'ny président synodaly Antananarivo Atsinanana, izay ao anatin'ny tsy fahasalamana ankehitriny. Tompo, ianao no ka hampahery azy, ianao no hitsabo azy, ary ianao no hiasa amin'ireo mpikarakara rehetra. Ary tario azy rehetra Andriamanitro mba ho amin'ny asan'ny fiangonana ka hanao zava-dehibe ary hiasa amin'ny fifaliana amin'izany asan'ny fiangonana miandry anay tsirairay avy zany. Kanefa izay tena mahatery am-panahinay Andriamanitro ankehitriny dia ny amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ekenay Andriamanitro fa manana izay fomba hitondranao ny fiainanay ianao. Fantatray Andriamanitro fa hainao ny mahasoa anay. Kanefa Tompo, aneo ifahagagana indray makandray zahay. Ampianaro atoky anao zahay, ka mangataka famindrampo avy aminao, ny anomezanao anay rotsakorana sahaza ho anay, entinay mikarakara ny asa fivelomanay. Matoky anao zay Andriamanitro, ary mangataka ihany koa zahay ankehitriny ny hitahinao manokana ny firenenay, aza vela ho diso anjarany amin'ny fifaliana avy aminao Andriamanitra. Hamindrao fo zahay sy ny mpitondranay isana ambaratongany. Mahatsiaro mitondram-bavaka ihany koa anefa zahay, ny amin'ny azahoanay miatrika hatrany ny valana retina izay to mirongatra indray ankehitriny. Ampianaro zahay Tompo, ahay anaja ireo fepetra rehetra, isorohana ny fiparitany izany valana retina izany. Ary tsy ho anay ihany, fa vangio amin'ny alalan'ny fananao masina ny olona rehetra, ny vahoaka rehetra, mba hanana n'ity firenena ity fiadanana ao aminao. Andriamanitro, ny vavaka rehetra izay nasandratray teo anatrehanao, dia inonay fa heninao ka hovalianao vavaka zahay. Ary misaotra ny amin'izay valam-bavaka efa raisinay sahady avy aminao. Mahafaly anay ankehitriny Andriamanitro, ny miredona ampeo avy ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe: rainay ao zany an-danitra, asina lelanarana, mitondra ny fanjakana, atao any sikakonao atao an-tany tahaka ny an-danitra, mianamina ny asaazana, ary manelana ny toa, tahaka ny anasa ny fotana, arasakana ny fanjakana, aoka isika iaraka hitsangana hanambara ny fanekempinoana laharana fahatelo manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toro izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka amin'ny taloha indrindra fa mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanantsika, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy manana sy famanana fiainana, izy fivoamany sy ny mpamanandrakizay. Ny fanahy masina, izy manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaova-batisa antsika rehetra ho tena iray,
hamarana izao fotoana izao isika ry havana koa ny hira fa 2:700 mialoha ny tsodrano. Raiso amin'ny finoana sy mifanantenana ny tsodrano izay atolotry ny tompo ho antsika. Fiadanana ny eo ao anatin'ny mandanao, fanambinana ny eo ao an-dapanao. Noho ny rahalahako sy ny namako no anaovako hoe fiadanana ny eo ao anatinao. Mandehana ny fiadanan'ny tomponareo. Amen. Petraka isika hivavaka manginy. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina